Sarunandrao mainty lava fiainanao tsy misy ny mazava misesisese ho avoko rehefa mety ho aty mankararendo mandratra fo tsy misy intsony ny atenaina rerantsay fa aiza ihany no afara androany mila miakatra ny folotsika azakivy anao atrakaonino miado anao lairaitsy to vitanio sady tinyovana homino azamiana atanzao ny fino mavesabesatrany tovosas minatsay lanzaina anyaminizanetaraistikalitaraina tsy afamiaina reampo fa hoaisamo efa laitanamna maiery tsy amelire Jehovah no miatoana asaki atakaonilo miatoana lairaitsito vitanio sady tinyovana omino azamiana atanzao ny fino Alléluia. Iranatsiny moa fa firanatsiny betsaka dia betsaka fa iranatsy betsaka moa zavatra zay no manana sy ny karakaraina dia misy ihany indray ny zavatra somary tsy apozina miseho amin'ny fitaovana zay nampiasatsika tsy resaka connexion tsy na ny olontsika teo fa somary nisy zavatra korotana kely fotsiny tsy asitsika olana nefa zany mifanelingelenina koa tsy maintsy misy fa isika kosa tsy miala amin'izany ny fifantohantsika ka dia efa nivavaka moa tsika teo amin'ny tenin'Andriamanitra dia efa nihaino tenin'Andriamanitra ihany koa tsika izay nentina Babalovasoa dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao ny teny izay nentina Babalovasoa teo dia ao amin'ny Hébreu toko 10 ka ny 9:30 sy 9:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary ny finoana azafady 9:30 amin'ilay Hébreu 10
ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana fa raha miembotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko fa isika tsy mba naman'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy. Alleloia, amen. Dia misaotra anareo aloha velona tonga eto dia tapaka ry izy teo ohatra mbola tsy nirabanareo fa iraba-kelinareo ary anabavy aina, anabavy Sandra Lalaina, anabavy Felina Rakoto zao tiana tafita soa, Erikaraka, Rodine Marie, Itody Rahonysoa, Lavlitina, sika rehetrarehetra zay any ambony zay tsy hitako fa alohaloha arabaina daholo ihany aro Garanorsos, Bert Sava. Dia tahin Jesosy tsika tonirina resaka momba ny finoantsika eto fa volazany tena Andriamanitra fa ny oloko manina dia ho velon'ny finoana. Ny finoana zany reha avana malala dia mahavonjy, mahavelona, mahavoky. Ary Jesosy mihitsy ke niteny ravana fa raha manana finoana fotsiny tsika dia misy zavatra be dia be tena hoe zavatra tena impossible, tena possible rehefa misy finoana fotsiny eo, zavatra tsy tokony hitombona fa rehefa manam-pinoana ny olona ray dia possible zany ary tanteraka zany. Ary androantsika hianatra hanao zavatra zay tsy hay, androantsika tena hamaky an'izany zavatra hoe impossible zany eo amin'ny fiainantsika, ho potehantsika zany dia tsy soratra ao amin'ny dictionnaire antsika ao an-trano intsony zany atao hoe impossible zany fa ho fafatsika androany zany le izy eo anoloan'le possible mahatonga azy tsy possible ho fafatsika androany amin'ny alalan'ny finoana. Goma ngeza be zany nentina amintsika androany, mitondra goma, mitondra blanco tsika androany tonga eto amin'izao fandarana zao amafy teny anankiray, amafa teny ao anatin'ny fiainantsika ao satria ry havana malala tsika dia olon'ny finoana, olon'ny finoana. Ny atongavana eto dia finoana. Ina ary zao nitatsika eto, tsisy nitatsika eto araka le tena raika ambin'ny folo famaritana ny atao hoe finoana. Hebreo 12 andininy voalohany manao hoe ary ny finoana dia fahatokinany amin'ny zavatra tenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Sady mahatoky ianao fa misy zavatra tenainao dia mahatoky an'iny ianao. Ary nefa ny zavatra atokisanao iny ary zavatra tsy hitanao hoe manahoana fa dia inonao fotsiny. Any atao hoe finoana. Tena tsika miaina finoantsika atao ao zay manokana zao ny momba ny fandarantsika zay nomanina. Roa herinandro tsika nanomana niny fandarana maly tolo teny ankira zay nataontsika iny fa tena nizahana finoana, nizahana toetra tamin'ny finoana tao anatin'izy iny hoe Jesosy tena zay mino. Alleloia. Dia tsika tsara fa tena voaeligelona be mihitsy tsika tamin'iny averina eto foana ve moa zany fa dia tsika niarana hita fa tena nisy fanelingelenana mahavariana angery avany. Taraikely zavatra nitranga tamin'iny alarobitsy nisy lasa audio iny ny fandarana sy ny alakamisy zay tsy nisy mihitsy ny fandarana. Tena resaka asany maizina fotsiny tsotro zao le izy. Ny antony dia zao tsy tahatiny devoly ny fotoanantsika maly iny. Ny antony dia zao za mino any ambadimbadika any misy fanahin'olona saika very sendra nandalo teo zany olo zany na ray antson'Andriamanitra teo zany olona zany. Ny devoly ngeravana teny ekoanao mihitsy fa tsisy miala eto izy anapavinirina razafy manana. Alleloia. Fantatra efa tsy miala nareo zay koa tsy miala aminareo zay koa eto ampahery anareo foana tsy avelanay nareo raha tsy mahery ary tsy avelantsika raha tsy tahin'Andriamanitra nareo. Alleloia. Fa eritreretinao ry havana ho antsika zay mijery zany manana an'le box internet reny dia misy débit ao manahoana ny débit ny connexion anao. Dia ny aty aminay somary ambanimbanivohitra moa dia somary faible par rapport amin'ny tamin'ny tany mbola tany amin'ny Île-de-France any amin'ny tanàna lehibe tsy Île-de-France reny fa ny amin'ny tanàna lehibe zao matanjaka ny connexion fa aty aminay somary latsaka ambanimbany kokoa nefa io no nampiasaintsika hatramin'izay. Io no nampiasaintsika hatramin'izay ary io rehefa ny matanjaka indrindra mihitsy no ampiasainay aty aty aminay aty na vao connexion kelikely dia tsy dia makaiza fa io no ampiasaintsika hatramin'izay. Dia tafakatra ambony ny andisiny ny débit anay zany rehefa atao ny test ngeza ambonimbony tsara ambonimbony mazaka tsara ny fandarantsika hatramin'izay fa mahavariana tsy niovy io. Io raha jerenao raha miantso ny opérateur ianao
tsisy ninazy mety satria mandeha tsara sisy le zavatra reo ary tena mandeha tsara fa rehefa tonga eo amin'ny fotoanany livetsika tonga dia ireny hitanareo ireny reny zany tonga dia hoe resaka asamaizina dia volo maneringilina re ary za nampahery za rehefa tamin'iny nampahery ny ankizy tato amin'ny vavaka hoe aza manaiky ikorotana amin'io ny sainareo afomba ny devoly io rehefa misy hetsika ara-panao atao a rehefa ohatra isy batisa ho atao isy dingana ara-panao ataonao dia misy fanelingelenina foana nataon'ny devoly ary zay efa vonona tamin'izany vonona zaho zao tamin'ny zoma maly efa napakevitra hoe tsy asa ny ariva satria fantatro hoe iomakomana tsy maintsy isy fanelingelenina nataon'ny devoly a dia iomakomana hanao ny fa lasa alohany azy larobitsika dia fanelingeleniny mbola nisy any fandarana aloha natao audio tonga ny lakamisy mbola nelingelenina nanapa-kevitra mihitsy hoe alao tsy asiana aloha fa alao mifantoka any anaty vavaka délivrance tsika dia natao zany ary za mbola etona mbola misaotra ny ankizy tao amin'ny groupe ao amin'ny groupe mpitondram-bavaka sy amin'ny groupe zay maresy niara-ny vavaka tamin'ny mivady ary tena zao ny finoko tsy maintsy tanteraka io etretina hoe ny ratsika zavatra zany e ratsiratsy tamin'ny larobia ratsy be mihitsy tamin'ny lakamisy tena tsy nisy mihitsy nefitsika ny zoma anao an'iny fankalazana iny fa voninahitra an'Andriamanitra ny loza voalohany averiko aminao ihany ny loza voalohany a samynahay na Mosesy sy Arona na ny mpanompon'ny Farao samyna tena riavana natsipy neny Arona tonga dia mivadika bibilava dia nietrehitra zareo taitra ny Farao hoe tena tonga dia te dia hivoaka ny zanak'Israely mezany Farao fotsiny natsipy koa ny anazy nanipitehana maromaro koa ny mpimasin'ny Farao nivadika bibilava ihany koa fa zao aloha aza adinonao fa nohan'ny bibilavan'ny Arona ny bibilavan'ny mpimasin'ny Farao le tehana zany verina tsy nanatehana ntsony zareo nateliny tehany Arona zary tiako tenenanao dia zao ny devoly tena ozy le anabavy zay hoe mahery be le devoly toy zany tsy mahery ny devoly tsy mahery aza manome voninahitra ny devoly zany mihitsy ny devoly tsy mahery fa ny devoly masika volany masika tehanao zavatra raha mahery ny devoly efa matiny aho ohatr'izay za mampahery anareo lava io za mitory anareo famariny raha mahery ny devoly efa matiny aho ohatr'izay fa izy tsy zay ny vitany fa tezitra fotsy izy dia any amin'ny connexion izy mba afaka mikitika fa zao revana malala nila finoana ary zay le finoana tena afaka tena neritrerititsika hoe teny mbola lakamisy andao tenenina ny olo hoe tsy misy aloha ifandareo aloha jerena mihitsy aloha ny connexion fa zao avana ny finoantsika dia zao mety io mandeha io ary rezaka aky aloha nisy fotoana deux parties ny fotoanantsika alina tsy connexion ny tapaka tsy connexion ny tapaka fa resaka zavatra hafa natonga anazy tsy tapaka resaka fandaminana resaka nisy zavatra nalamo natapaka anazy nisy resaka fikirakirana fa tsy connexion ntsony tsara fantatrao mantsy hoe ay dia tena nety be hatrambotsika amin'ny teny zao natapaka an'le teo tsy resaka connexion fa zavatra hafa zay koa zany ny tian'Andriamanitra mba misaraka kely ny toriteny sy ny fitombavaka androany tsy maninona zany fa le finoana ny anatinao ahazarina fa io finoana io mamelona atsika hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny olonko marina dia ho velony finoana fa mahavelona ny finoana misy olona zany mivelona amin'ny finoana velona izy ary ny olona rehetra atao amin'ny baiboly ry havana dia velona tamin'ny finoana velona tamin'ny finoana finoana ny navelona inona natoy izao anao finoana inona nasitranao anao lalahy finoana azafady indrindra tompoko a zay ndray zany le mihevina azafady indrindra azafady tompoko tsy voatandriko ntsony le izy fa za tampoka be mba tianao fihevina tsaratsara ihany fa tampoka loatra alleloia dia zao tena ny olona rehetra tao amin'ny baiboly tao ary io finoana io revana io foana ny zavatra afaka hitsika miainga mandeha manao zavatra mandeha manao hetsika amin'ny alalan'ny finoana misy zavatra zany ho ataonao mangin'Andriamanitra anao dia tonga anao dia mino anao fanao an'le izy mino anao fanao an'le izy mbola tsisy ninona koa reo tananao
karakara sasakalim-bavatsika tsy hoe tamin'izany dia fantatra hoe zao daholo ny zavatra ho atao na ny olona andray anjara azy na ny mpanakanjo izay mba hoe nanoana ny antso azy sy mbola tsy fantatritsika hoe izy ve mba izy mpanakanjo hoe mba hirary soa mbola finono zany fa misy halleloia tonga ny fotoana naovana izy dia misy Jesosy ry havana malala dia zao tia hanampy atsika ary Jesosy dia manampy atsika isan'andro fa misy zavatra takina fotsiny lohantsika raha vao tsy eo zay zavatra zay dia tsisy zavatra hitranga ao amin'ny fiainantsika Jesosy tsy nangataka zavatra ngezabe Jesosy tsy nangataka zavatra ohatry ny trano ny zavatra manoloana atsika matetika tsisy olana kely tendrombohitra ranomasina fahavalo be deaibe voadidina mihitsy aza ndraindray zavatra ngezabe daholo ny zavatra niatra tao amin'ny baiboly tamin'ny olona rehetra zay niaraka tamin'Andriamanitra tsisy zavatra kely tsy nisy ady kely tsy nisy problème kely zany raha mbola kely ny problème dia tsy problème ny anarany tena ohatry ny be problème be zany fiainana zany ndraindray koa tsika zavatra mbola tsy problème dia valazaintsika fa problème misy amintsika zavatra kely dia tena problème misy olona dia tena problème foana ny fiainany manerika anatra malama ny lalana amin'ny tomobily avy be ny orana hiakatra ny rano tsisy orana maina ny tany problème foana mangatsika ny andro tena tsy tatiko le atsika mafana ny andro isefotry ny hafanana problème foana misy zany ny problème tsy mbola tokony problème akory aloha fa misy tena problème ary ny tena problème dia zao problème tena ngeza ianao zany aza mitany hoe ngeza be ny problème fa tsy misy problème kely zany tendrombohitra nanoarany Jesosy ny olana eo anoloantsika fa Jesosy nitaky zavatra tamintsika anankiray finoana tahaka ny voatsinapy voatsinapy zany dia zavatra boribory kely tahaka ny petit pois zany voatsinapy raha manana finoana tahaka ny voatsinapy ianareo izy ny tenin'Andriamanitra dia afaka amidra tendrombohitra Jesosy tsy niteny hoe ianao mila finoana ohatry ny tendrombohitra tsy hanananao zany tsy hananako zany tsy hananatsika zany ry havana malala tsy manana finoana ohatry ny tendrombohitra zany tsika savao raha manana an'izany tsy manana an'izany fa ny zavatra takiny tenin'Andriamanitra amintsika dia finoana kely fa atsika manao zavatra keza ary za teteny aminao fa raha manapa-kevitry niaraka amin'Andriamanitra ianao dia tsotra ny teniko aminao manombokeo ianao dia hiaina amin'ny finoana amin'ny fotoana manapa-kevitra za hiovafo za dia hivavaka amin'izay manombokeo ry havana dia andeha amin'ny finoana ianao fa ianao tsy ho faty fa ianao ho velona satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny fa ny oloko marina ho velon'ny finoana halleloia halleloia jerenao tsara ry havana ny zanak'Israely nianaka tamin'Andriamanitra nanomboka tamin'ny fotoana tena tenako anao ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta tsy nila finoana tsy nila finoana zavatra hita mahazo daholo tao Egypta azo ny antoka fa hisakafo izy satria niasy izy azo ny antoka fa ho avy ny hena sy ny tongolo satria efa voakapoka ny lamosiny no karavasina dia satria tsemboka ny tavany dia normal be izy tsy mila tsony mangataka tsy mila tsony mitaitaina hoe ho avy ve ny sakafo fa efa ao amin'ny lamosiny ao midiana karavasy takalo ny sakafony rehefa avy eo efa reo ny briky vita voadoro ara-dalàna efa nahazo sitraka tamin'ny farao rehefa mahazo sitraka amin'ny farao dia tonga ny sakafo tonga ny tongolo tonga ny hena tsy nila finoana zany tsy nila finoana zany tsy finoana navelona zanak'Israely tany Egypta eo ny zavatra rehetrarehetra atao fotsiny ny asan'ny farao ao kapokapohan'ny mpanompon'ny farao mba andevidevi kely eo andevy be mihitsy moa satria efa-jato taona dia mitotototo mitrotrongontrongo miasa mafy
tsy maintsy tonga ny sakafo e tsy finoana ny ilaina an'izany tonga amin'ny foana ny sakafo rehefa ny asa tsemboka ny tavanao tsemboka dia tsy ilana finoana zany tsy ilana finoana zany fa rehefa tonga ny fotoana ny teny Andriamanitra hoe ho avoakako ianareo rehefa miteny Andriamanitra hoe reko ny fitany avoakako ao amin'ny tanàna io nareo avakako ao amin'ny firenena io nareo ho avoakako ao amin'ny toerana ratsy io nareo nanomboka teo amin'ny fotoana io marina fa rehefa nivoaka marina ry havana fa rehefa nivoaka ny zanak'Israely rehefa nivoaka ny zanak'Israely rehefa nivoaka ny zanak'Israely a dia zao zavatra nitranga ndroan'ny Egyptianina nivoaka aingana satria nitondra loza ho azy maty daholo ny lamatosiny sisa ny loza rehetra re loza folo tonga mitana mandeha dia nampitondray ny sarety misy sakafo misy fitafiana volamena volafotsy marina fa mitondra zavatra any ny zanak'Israely nivoaka teo fa zao rehefa namalala sy mitondra ninina teo amin'ny zanak'Israely reny zavatra reny satria ny zanak'Israely dia andeha ny tany hevitra ny sakafo azo hohanina ihany ny volamena moa iny ihany nanaovandrareo mbola kely volamena nge tany hevitra tany fa ny tena marina rehefa ataony contre olona andeha efapolo taona zany tsy manana provision atao efapolo taona zany ianao tsy manana an'izany tsisy olona afaka mitondra zany hoe hitondra camion be tsika semi remorque be feno vary fa efapolo taona tsika tsy andeha any an-tany hevitra tsisy manana an'izany silo ny ilaina amin'izany ka ma silo firy nga ianao afaka hitondra silo eny an-tany hevitra silo zany le fitehirizam-bary ngeza be reny fa nanomboka teo hoe hivoaka ny tany Egypta zanak'Israely raha bako malala dia zao zavatra nitranga nanomboka teo e dia niaina tamin'ny finoana mijery ohatr'izao ny zanak'Israely io ny lalana ho ale na teo amin'ny ranomasina mena dia efa finoana ngeza be mihitsy dieny e vondraisin'Andriamanitra tanana ho amin'ny fiainana dia efa finoana ahoana ny inonao fa tsy ho faty ny zanakao androany alina fa efa mitenena fa ny lamatoa rehetra eo amin'ny tany Egypta dia ho faty ahoana ny ahafahanao meny fa ny zanakao tsy ho faty satria ianao nanao an'ilay hetsika anankiray le nasiana raha ny zanak'ondry ny tolam-baravarana sy ny tatom-baravarana finoana zany teny angeny eny ry havana hoe asio raha ny zanak'ondry ny tolam-baravarana sy ny tatom-baravarana misy olona miteny nareo minomino foana ina anaovana an'izany nareo ke zanak'Andriamanitra nareo ke zanak'Israely tsy maninona zany mba za manao an'izany fa ho an'izay nino ny tenin'Andriamanitra tena anao dia jerena tokoa tsy fantany nge zavatra hitranga fa ny zavatra nitranga maty ny lamatoa any Egypta rehetra sy izay tsy nanao ilay raha ny zanak'ondry ianao za mieritreritra zany za taranik'izay za ny dadanay mpivavaka ny dadanay pastera dadanay ohatra zao tsy mila manao nini zany fa ny dadanay voavonjy zay voavonjy tsy marina ataovy ny sitrapon'Andriamanitra tonga aminao ny tenin'Andriamanitra ataovy ny sitrapon'Andriamanitra zay tsy afaty anao ary zay ny finoana nomboka teo dia finoana nanoloana ranomasina hoe inona ny zavatra indreny finoana isan'andro finoana ny aina ny zanak'Israely mangetaheta tsisy rano hita teo tao Egypta tonga dia fantatra hoe ato no misy rano fa tamin'ny tamin'Andriamanitra tsy fantatra hoe aiza misy rano amin'ny fotoana aiza ho aiza amin'ity tany efity ny ahita rano jerenao nge ry havany tsy mahita trasina rano ianao any amin'ny tazany masonao tsisy nefenao mangetaheta ary rehefa nivoaka ny ranomasina mena tafapita ny ranomasina mena zanak'Israely nandeha 3 andro vao nahita rano mafantatra moa zany hoe lalana mandeha tongotra 3 andro zany nge raha nalavitra be zany hoe mijery ohatra zao ianao amin'ny tany efitra io tsy mahita ianao na reny rano farak'izay kely ary tsy mahita ianao fa iny any anatinao tsy mahita ianao fa mino ianao zay le tenin'Andriamanitra hoe ny finoana dia fahatokiana amin'ny zavatra tenainy
sy fanehoana zavatra tsy hitanao fa misy rano fa matoky fotsiny ianao mino fotsiny ianao fa tsy fatiny etaety ianao zany ny finoana zany ny atao hoe finoana ary zany navelona ny zanak'Israely ary mahatonga antsika maty ka tsy velona tahaka ny zanak'Israely dia satria tsika tsy manana an'io finoana io tsy manana an'io tsika ny atsika ny zavatra hita maso ihany ny zavatra hita maso mahatonga ny olona kivy alleloia marina kely mahatonga ny olona kivy dia zao tsy manam-pinoana izy betsaka amintsika no mikanty za variana rehefa mahita an'ilay zareo hoe hitan'le publication kely ny ataon'ny olona reny misy amintsika koa mizara an'ireny hoe zao zany a ny grève ny gilet jaune satria zao a ny karama ohatra 1500 euros dia miala ny EDF miala ny assurance automobile miala dia nefa raha aloha tsisy nina raisina mihitsy fa dia mbola mihoatra tsy haiko izay 4 euros ary zany ohatra hoe tsy mahavelona mihitsy zany le miasa zany tsy mahavelona mihitsy zany tsisy nina raisina mety mitombony zany fa zavatra mahafinaritra zay ohatra tsy mba manao compte ohatra zany a ohatra tsy mba manao compte ohatra zany zay ohatriny nalady ohatriny nanitra dia aiza ny atao an'ity aiza ny atao an'ity fa ny olona manao an'ireny compte reny a reny le olona tsy manana finoana ary ny vazaha dia zay ny azy zavatra hita maso ihany rehefa tsy eo zay zavatra hita maso tsy afaky ny androso normal raha betsaka ny vazaha mamono tena betsaka ny lasadala betsaka ngirava nano agriculteur mpamboly mamono tena ina matonga mamono tena tonga izy dia mijery an'ilay natoetrano ary jereny tsisy orana tonga dia mieritreritra fampiantoka afaka heritaona ohatra rehefa miakatra ny vokatra dareo mamono tena androany izy dia mamono tena be be zany be zany be ny olona tonga dia kisikisitiny mbola vao andray karama dia fa kisitiny makizitina azy am'le sisina am'le 5 am'le 10 dia fa landry le vola mbola tsy tonga any aminao a ianao tonga dia fa kisotina sady ianao mahita le vola ho landry zay rehefa natsotra zany mahafinaritra vadiko io dia zany tsy mba mifarivotra zany zay rehefa tsy kahity zany a tsy mifarivotra amin'ny fiainana zany a zay rehefa velon'ny finoana tsy otra mbola mba misy kely any na gilet jaune ary satria nahoana ny olona tsy manam-pinoana dia tsy velona ny olona satria ny anazy zavatra izay hitany ihany ny afaka iainany fa ny oloko marina ho ny ten'Andriamanitra velo ny finoana zay hoe mbola tsy nisy an'izany teo amin'ny fiainanay hoe mikanto ny vola zany ty miditra ty mivoaka ny eny a ho fatitsika amin'ny varany volana zay eo dia eo zay rehefa mandeha mihetsena zao foana ny ampianarin'ny vadiko ny olona tena lany vola ohatra zao saranareo ary misy lanina ny olona tsy manana lanina misy amintsika manam-bola fa le tsy finoana mahatonga atsika manina mahatonga atsika mahatra ny vola misy fa manina mitsijo an'le sady lany mbola aizy mbola roveny ty farany volana fa ny zanak'Israely a ry havana malala ny ainga teo ny ainga amin'ny finoana na ny sakafo hanina finoana tsy azo amafazana any amin'ny tany efitra tsisy ninona maniry rarary ianao vao mahita mahalana be anao vao mahita raketa mahalana be vao mahita raketa dia ino ny voasana dia hoanina dia ohatrany tao misy rano koa ny anatiny za mbola tsy nisotro fa tsisy ninona na ny sakafo hanina miandry mana zany ianao a ny olona tsy manam-polona tena tsy matory mihitsy mihaino ny tafotrano zany zay vao faly zay manomboka matory rehefa milamy malony am'le many fa ho an'ny olona mino rehefa miteny Andriamanitra hoe rapitso maraina hidina ny mana satria fantotry nareo fa tsy afaka mamboly natory tsara Josoasy Kaleba natory tsara Mosesy inona ny olana tsy misy olana ka faiza sakafo tsy misy ka dia ahoana zany tsy misy zao fa misy rapitso maraina satria zao za olon'Andriamanitra velo ny finoana tsy lasa daly zany tsy mifarivotra zany fa manam-pinoana be dia be ny olona tsy mahay miaina ry havana eto amin'ity fiainan'ity be dia be ny olona tsy mahay miaina ary misy karazan'olona fantatro mihitsy karazana olona tsy teneniko eto le izy olona avy amina firenena anankiray zay rehefa tsy dia azo azoko miaraka amin'ny olona ohatran'ny zareo fa zareo manam-bola
fa kahihatra tena kahihatra tena tsy mbola nitotry zany a ianao raha kristianina za kahihatra zany ianao za mahafantatra anabavy kely zay tsy mba kahihatra zany tena mahavary azany olo zany tsy mba olona ho andry zany raha miara mandeha amin'Andriamanitra préciseko tsara zay a misy koa ny olona mirobaroba fa tsy manana an'Andriamanitra tsy ho lasa lavitra koa ianao fa ny oloko marina velon'ny finoana ny zavatra ataonao miaingeo miara mandeha amin'Andriamanitra dia miaina amin'ny finoana ary miaina amin'ny finoana tsy mora tsy oatra zany tena koa zany hoe miaina amin'ny finoana fa ny miaina amin'ny finoana zany dia zavatra mampitaitaina isan'andro isan'andro araka ny tevitanao miaingotsika zany androany manontany Mosesy izao izy moa zany zao misy rano hosotrotsika na za koa aza mba manontany ozy Mosesy tsy fantatra tsy fantatra aiza nahita rano za koa bozaka antanonareo izy Mosesy fa mandeha fotsiny aloha tsika zao halleloia zany ny atao hoe finoana mandeha fotsiny aloha fa za matahotra ianao fa raha olon'Andriamanitra marina ianao velon'ny finoana ianao velon'ny finoana halleloia manomboka androany ianao tena hoe za olona manam-pinoana za tsy mifarivotra zany voaka ianao mandeha ny an-dalana alors fa za hifarivotra raha ty andafy ianao farivotra nge zany za tena variana misy olona namako voamarika anatra amintanao ny lasansy vidina lasansy vidina kazoalina za rehefa tsy mba mijery an'ireny a tena économie zany raha Jean niakatra ngeny niakatra 60 centime ngeny lasansy ahoana re za zao tsy fantatra za zao raha antany hoe fihotrina vidina essence sy gazoalina ty andafy tsy marina raha mba fantatro zany ny antony dia 10 vola tsy fantatro tsinona tsy fantatro fa zavatra fantatro anefako aloha rehefa misy halleloia fa ny oloko marina velon'ny finoana ho ny tenin'Andriamanitra miara mandeha amin'Andriamanitra mampitaitaina miara mandeha amin'Andriamanitra zany rehefa izy olo raha masina meny mandro fotsiny aloha lazao zanak'Israely mba handroso mora zany sasatra tsy mora zany fa fa zay nanam-pinoana rehetra tsy nisy afa-baraka nisy olona nampiasa karazam-pinoana ngeravana tao baiboly tao karazana finoana misy lehilahy zany ngeravana feno olona ao an-trano izy eo ambony fandrindra miaraka voan'ny paralysé tanteraka tsy afaka efa teny fotsiny na mivavany ary sara raha mavoaka zavatra ty niteneniny inona ozy ianao Jesosy eto ara Jesosy entina any am Jesosy olo izy rahalahy de ahoana eto mifandrina eto bato mifandrina are Jesosy talina tsisy mihetsika tsony nino nisy efa tanontondra de ahoana feno olona eto ambaravarana izy paralysé fa ny oloko marina na paralysé ary atsangana amin'ny finoana re avana malala ozy Jesosy nentina tany ambony tafitrano izy hevitra avy aminy angeny izy nanana hevitra satria izy tsy afa-mihetsika fa manam-pinoana misy zavatra tsy azonao atao satria ianao mieritreritra za paralysé tsisy nazoka atao fa za paralysé vatanao ny paralysé fa ny sainao misy finoanao dia ianao tokony ho velon'ny finoana ianao dia netiny bataina netiny teny ambony anina halleloia dia netina tena nalala ny tafo Jesosy mampianatra ny olona taria misy olona ngeravana any amin'ny farany ariana any tsy paralysé koa fa resaka retirety kibo kely afaka misisika anao kibonao marary fa ianao afaka misisika fa misy olona ohatrany tsy masisika mikiboko misy marary kely tsy misisika azay mivoaka ty Jesosy raha mba mety zany Jesosy tsy voaka aminao eo ny finoanao ngeny avojy anao le lehilahy ny ampidirina avy eny ambony tafo ozy Jesosy tsy mbola nahita finoana ohatry zao lehibe ny finoanao halleloia za miteny aminao androany betao ny fandrinanao halleloia zany ny finoana rehavana malala raha tsy fantatrao ary finoana natsangana n'iny lehilahy iny tsisy nina azo natao finoana sisa tao aminy halleloia zany isan'andro ary ny mpianatra Jesosy za de teny aminao fa nila finoana tsy nisy ohatry zany
mafy le araka tamin'i Jesosy tena ma za tena teneko anao za tsy teo amin'le toerana tsy teo amin'le toerana hoana za manompo anazy ary eo amin'le toerana zao fa le niaina ny araka tamin'ny teo mihitsy tsy mora fa Jesosy tena mila finoana be nge ravana ny araka tamin'i Jesosy hatramin'izao tsika mila finoana e tsy hoe za tsy teo eo amin'le toerana za ngefa tsy teo amin'le toerana fa za koa zao eo amin'izay toerana zay mandeha amin'ny finoana mandeha amin'ny finoana fa ka everina mora ravana zany niaraka tamin'i Jesosy zany hoe miaraka amin'i Jesosy ianao a isan'andro miainga amin'ny finoana foana ary Jesosy manao zavatra tsy mampino sy zavatra tena nefa mpianatra manaradia azy nandeha any amin'ny fety nandeha any amin'ny mariazy tao Akana anisan'ny fahagagana nataon'i Jesosy voalohany ary ny mpianatra tena mbola tena vaovao tamin'izany fahagagana tena mbola vaovao alleloia tena mbola vaovao tamin'ny mpianatra raha fa zany hoe tena mbola vaovao tamin'ny mpianatra raha fa zany hoe inona moa tiako teneniny te mialatsiny kely fa nisy namboarina kely mbola vaovao tamin'ny mpianatra zany hoe anao fahagagana reka jerentsika zay tenin'Andriamanitra reka mba jerentsika kely zany tenin'Andriamanitra zany any amin'ny Luka any amin'ny Jaona azafady any amin'ny Jaona toko faharoa andiny fahavalo Jaona toko faharoa andiny fahavalo ao raha ny tenin'Andriamanitra anao fahagagana Jesosy io zany ny nampodiny Jesosy ny rano divay tao Akana sy nakanisany tao Kapernaume teneko anao a io za tena miteny anao a ozy izy anabavy aina hoe fa ianao rehefa mamaky baiboly a de hitanao i baiboly tsy mahita boky tsara ohatran'io ianao rehefa mamaky baiboly tena ianao za mandany andro vidy romance sy zany ianao hoe misy fitantara mampitaitena fa io baiboly tena mampitaitena sady mahafinaritra mampimeno maharavoravo tena mampahely hitanao ao daholo misy tantara mampimeka eo anatin'ny baiboly io e fa misy tantara mampahery ao misy tantara mahafinaritra de ianao rehefa mamaky tenin'Andriamanitra aza mainka ianao hoe za tsy maintsy mahavita toko sy andininy anankiroa isan'andro aza manao an'izany misy olona hoe anezika ao anatin'ny taona manenjika mamaky baiboly hatramin'ny farany aza mba manao an'izany ry havana malala raha vao zany ny ataonao de zao quantité ny anao fa tsy qualité misy olona hoe neveriny fa hoe rehefa hovaky aingana be io baiboly io a ange mahatonga antsika ry havana malala atsika tsy resin'olona lahatra zany tsika amin'io baiboly io a tsika tsy mbola navaky an'io imbalo fa ny atsika raha verset ray eo anatin'io tsy miala eo tsika raha tsy mazava amitsika io ianao rehefa mamaky baiboly aza mainka am'zany za tsy maintsy mahavita verset roa isa toko sy andiny toko roa isan'andro vetivety de voavakinao i baiboly io e fa tsy voavakinao hatramin'ny farany zava-dehibe fa na mbola hatrany amin'ny atsasany ary ianao na fefany na mbola pejy ray ary voavakinao tamin'io fa mazava aminao ve aloha le zavatra tia teneniny ary zany nge problème ny olona am'zao e zany mahatonga ny olona tsy hain'ny olona akory le tena tenin'Andriamanitra fa mandray atendro sisy satria mamaky aingana fa io rehefa mamaky baiboly ianao a ohatra hoe andininy anankiray za manetana nikely fa nefa hitoriteny a de toriteny azonao tsara ny tena mpitoroteny de toriteny efa mahazo any zavatra hozarainy fa raha hoe ianao mitory de enonao tenenin'olona fotsy de iny kotorinao tsy hainao akory manazava an'le izy fa teto a nitiko tenina zany de zao rehefa mamaky baiboly ianao de iaino tena miaina tsara an'le teny mihitsy ianao midira mihitsy ianao anatin'io tantara io fa hitanao fa afinaritra be io a fa teto a mpianatra nandeha fety nandeha mariazy tonga vandry Petera sy John sy Jodasy moa tsy maintsy eo ihany koa teo de miaraka tamin'i Jesosy hainao ihany zany hoe miditra fety miaraka amin'i Jesosy ha resy fotsiny hoe miaraka amin'ny filoham-pirenena de miarakaraka amin'ny filoham-pirenena de na ianao ary mba tsy maintsy mba ana daholo ianao misy fotoana ianao arabain'io de mosy somary ohatrany mamenao hanina kely ka miaraka amin'i Jesosy fa zao ny olona miaraka amin'i Jesosy tsy mora rehefa akaiky an'i Jesosy koa tsy mora fa mila manana ny finoana zay ananan'i Jesosy ianao na farafahakeliny mba mironarona am'izay a mba misimisy kely mba misimisy kely nomen'ny olona satria anao fa miaraka amin'i Jesosy herinao tsara tsisy lany ny divay fa fambaraka zany fambaraka lany ny divay rehefa lany ny divay a haiko tsara mantsy zany zavatra zany zay mivady taloha tamin'ny atao mariazy de hitanao rehefa le atao mariazy zany de mba de mitondra whisky lafo vidy mba lafolafo vidy reny de mba entinao de mitety ny table ianao
de mizara de miara maka sary amin'ny olona aloha de eo amin'ny isaky ny table de ao na misy anendro whisky kely de navarina ane mivady efa nisy efa miprevoir zay zany efa nanao hoe whisky zao isa zany tokony efa ampy androlo natao nisy ny oatra kely fa ny olona milaza tsy misotro toaka ny olona fa rehefa whisky misotro daholy taitra be zay eo amin'ny table atramina totoanao sy tontonao tsy apozinao be tsy miteny reny isotro daholy ary rehefa misotro ary izy misy fotoana mba manisy kely de mba ohatry n'iny zany de mba miteny izy oka fenao mandraraka miandry ihany ianao mododiny mijery olona pira tsy ihany ry miry sady alefanao ihany ny vera ohatry miteny anao hoe alefaso ihany ianao mandraraka efa mba ataonao moramora ihany izy koa izy ihany ny miry ala daholo sotro daholo zany ny olona lany vetivety le whisky saika efa fahambaraka fa de nanentanina iana ny olona atao aty daholy tsy tsony fa tato ty fa mary azy ty zay koa ny tranga hoy ten'Andriamanitra rehefa lany ny divay jaona toko faharoa andiny fatelo rehefa lany ny divay lany ny divay le divay lany amin'io mbola vomety hoe nanomboka sakafo amin'ny 12 volana amin'ny amy ray sasany any lany ny divay ka ny olona tena mila divay ianao no te anasany io ianao no te apakabady io aza mba manao an'izany hoe miinvité olona atao mariazy de kely ny sakafo aloha miinvité olona vitsy mba amin'ny mahafasana fanasana azy lany ny divay saika afabaraka fa teto Jesosy rehefa nananao zavatra nahampitaitaina ny mpianatra ozy izy Jesosy feno rano ny singy tanomboka nijery Petera ino ary ty ataony Jesosy teny feno rano fotsiny siny Maria ary ngeny sany teny taminy ataovy zay asina ataonareo fa ary Petera manomboka ohatry ny mijerijery olona mety mijerijery pira de miresaresaky ataony Jesosy io feno rano siny de mety nieritreritra hoe anao zavatra nanarany ray raha io misy fiatsika be dehibe zao teneny Jesosy feno rano siny de feno rano ny molony de hoy Jesosy tovozy am'izao de hoe teny amin'ny mpandahatra ny falasana de nety azoko antoka mihitsy ravana malala fijerindry Petera le jereny aloha Jesosy inona ary ty ataonjay ndala tovozy am'izao nitovozina ra azoko antoka eto malalaka ohatry hoe tena malalaka lolona mandeha miservice inona ny zavatra trano isotro rano mangatsiaka reto olona eto fitaitenana ke zany ry havany isotro rano mangatsiaka ty atao Jesosy tsika mba hoe zanaky tsy le mpandrafitra fa le zanak'Andriamanitra amahana rano mangatsiaka fitaitaina Jesosy te fotsiny tovozy fotsiny finoany zany fa tsy moro zany fa rehefa hitan'ny Petera le izy ny olona ary tonga de tonga taminy tsara mety ny Petera mihitsy natony hoe tsara be le divainetinarinaraka nisy niaraka tamin'ny Jesosy nitondra ny divay eo ohatrany izy mihitsy nitondra tsy na tsara ny divay nefa nitaitaina be mihitsy ny tao anatin'izany finoany zany ravana malala ary raha tsy manana an'izany finoany zany anao de tsy velona ianao za ravana malala isoraka an'Andriamanitra fa hatramin'ny rahako tamin'Andriamanitra de nitezainy tamin'ny finoana tezainy ary zao fiainako hitanao zao finoana zao zavatra hitanao rehetrarehetra zao miainga tamin'ny finoana ny zavatra rehetra hitanao ety amiko na ty fekipanaovako ty ary finoana ny angany reny ny zavatra rehetra mihetsika eo amin'ny fiainako satria reny no mahatonga na ho velona sy aina tsara de niainga tamin'ny finoako an'Andriamanitra reny ary finoko an'Andriamanitra ny joroko aminao eto androany finoko an'Andriamanitra ny ampilazako aminao eto androany fa ianao io koa tokony ho velon'ny finoana matoa ianao zay maty matoa ianao zay resy de satria ianao tsy nanana finoana tsy mora ny manana finoana fa azo atao tsara ny mino azo atao tsara ny samino za rehefa za tena teneko anao fa manana ny fahalemeko fa za koa manana ny finoko ary sorako an'Andriamanitra ny finoana izay mena zako teneko anao fa misy toetrako anankiray zay mba hitako ihany hoe mba nahafinaritra anaty toetrako ty
za raha mba manana saina ohatr' zao za tsy mety misy fotoana kivikivy eo fa za manana fisainana ozy ny tentsika hoe manana courage kely zay aho zany teo amin'ny fiainana tamin'izaho mbola tsy nivavaka ary mikohatra anankiray ianao za zany efa mivavaka aina hatramin'izay mivavaka nino anany hoe kristianina fa za tsy hoe efatra amby folo taona latsaka kely zao hoe nanomboka nanomboka an'Andriamanitra ohatr' zao hitanao zao fa tamin'izaho taloha nanana finoana ohatr' zao ary tiako mba hanananao koa zay zavatra zay rehefa za zany efa hatramin'ny ela tia fiarakodia be mihitsy de hatramin'izaho mbola kely de tena tia fiarakodia kely tena de rehefa mba afaka fanadinana baka tamin'izany de nomeny fianakaviako fiarakodia tamin'izany de fiarakodia iny netiko nianatra am'izay netiko nianatra teny Ankatso fa zao ny olana tsy nahatsiaro fahasambarana firy satria nomena anahy fiarakodia io de ny olana rehefa mandeha mianatra de anisan'ny tsy nahavitako ny fianarako iny fiarakodia iny satria nitatra aminaditra maro isan-karazany tonga any amina toerana zay lavitra tsy tokony ho tonga rehefa misy fiarakodia de zao misy fotoana toatrany ray aman-dreniko na zokiko vavy ohatrany any amin'ny toerana tsy tokony isy any amin'ny andro alina de le tomobile no hitany de fantany aho hoe eo de be de misy fotoana zay andro mba miaraka amin'ny namako eo daholo namako jazany mba le mba hoe roa lahy zay tao am-pianarana telo lahy nanana tomobile tamin'izany de aza mba miaraka amin'ny namana rehetrarehetra tonga vany ny anabaviko tonga amin'ny alina sendra mandalo de mahita any nanataonao amin'ny tomobile eto moa tany tomobile ohatrany natsiaro menatra de mba nanakambo zany ho ny radorakody salama de zao tonga any ody ndravaina ny fety de ody de mba sasako ny tomobile any ampiovoko tsara tonga teo fianakaviako am'izay zao ny tomobile zay nomenareo tsy ananako fahafahana ity ny papier ity ny lakle azo tsy mila an'io fa za mbola ananany anahy sy ananakambo za koa nefa nietrendra toetendra aza de manao an'izany eto am'izay tianao tomobilinao fanao io aza manao an'izany asa verina aminay zany fanao io ndray sy ny soma tsara amin'ny papier sy ny lakle na nefa tongotra mbiandakana nanomboka teo nandeha taxi be mandeha mianatra raisin'ny olona ny tomobile tahaka zay tsy ny tena fa rehefa lasa ihany nefa tongotra mbiandakana de mba alelahy koa ny tena de niseho nanakambo tsy nanana tomobile ntsony milahatra 128 ery amin'ny Antsiba tamin'izany 119 antanilo fa agaty tsisy tomobile mangaringarika izy kienina tsisy tsony fa zao am'izay tao masaka tao an-tsaiko de zao za te ana tomobile ana tena ana novidin'ny volako ana tsisy afaka miteny tsony ndray andro fa tsy tomobile nisy miaraka amin'ny namana zany de misy namana vehivavy zay mahay sary be de nifenofeno sary le tomobile be de tamin'izay ka tsy tomobileko tsaiko tomobile anarety de lafe asiko fenofenon'ny olona sary tsitsy miteny tsony eto tam'izay tiako any masaka tao an-tsaiko mihitsy avy vao miasa de vita tomobile lasa am'izay niasa tokoa fa niditra niasa am'izay de etretinao tam'izany niasa ny volako ny karamako 500 000 francs tam'izany niditra niasa tam'izany 500 000 francs karamako nefany io 500 000 francs io rehefa hitanao miala an'le hoe hostie sy ny tsy haiko avy reny eo amin'ny 350 000 mahery kilo zany karamako tam'izany na de efa mijery annonce foana am'izay amin'ny gazety midi bonnes affaires tam'izany de misy tomobile midy de rehefa azoko atsoko daholo reo olona anatiko sao de mba azo alotsika za tsy manambola sao de mba azo alotsika kelikely atao tirety ty tomobilinao ty de mehezan'ny olona fotsiny mehezan'ny olona fa ny any finoko de zao za anana tomobile ana miatso atsoko daholo misy olona mantany de misy otrina nefa zany aminao de ny atsasany alohanao de tena tsisy mihitsy fa otrina nomenao mba meko 500 000 ianao de 500 000 isam-bolana mehezan'ny olona mehezan'ny olona tomobile n'olona no azonao am'zany fa za koa tsy kivy za manam-pinoana halleloia za manana an'izay zao no teneko izay anao sampotra mividy gazety ty ndray misy allo miarabanao tompoko ianona ihany ty ba le tomobilinao io mo mbola tsara izy io pare amin'ny farany
azo alotsy kelikely be de akaraboko ny olona telefôny ianao nandany andro azy ka za mila automobile za tsisy vola ka za mila automobile nefa rano voninahitra ao an'Andriamanitra za ke mbantahin'Andriamanitra hatramin'izay ny avana malala halleloia ny antso am'izay de inona ozy ianao nahita Volkswagen coccinelle kely coccinelle de raha ampiasako saina kely navelako teo aloha tsy natsoko mihitsy satria ozy aho hoe efa tsisy mamaly dolo ny olona de aleo le zavatra elaela tsisy maky reny mba ao alaiko hoe nanodrasako nyandrasako mihitsy hoe herinandro mivoaka le anao sa mbola io ihany ro herinandro tany amin'ny faharoa herinandro am'izay natsoka miaraba tompoko manahoana tompoko mba seka antany an'le Volkswagen coccinelle aloha tompoko mba ohatriny nisy io aona zy 5 millions vidiny izy tama 5 millions de francs vidiny izy de sika mba antany le tompo tena mety amiko io de lazaiko fa tena efa ty coccinelle hatramin'izay mihitsy na nefa io avy mba hanana an'izany mba halotsy kelikely mba mety ve mba halotsy kelikely Arsia tsy mety ka zay mba avy anao Arsia de ratsoko ndray azafady zaho kany le natsonao tamin'ny herinandro mbola hitako ile tomobile fa zao de mba mety moa mba alohatsy kelikely za Arsia tena mila vola Arsia fa misy otrina nefa ny am'izay tena manana amin'ny farany volana manana 500 000 de omeko 500 000 ianao isam-bolana omeko 500 000 ianao tsy mety amiko Arsia fa raha tsy mba me 50 millions de ny ambony tsy manana 3 millions re tena tsy manana wa tompoko na de ny atsanjana 2 millions 5 fe de ny ambony tena tsy manana wa tompoko fa mba omeko 500 000 re ianao amin'ny farany volana ohatr'izao tena tsy mety Arsia eny ary de narary toky zany zay ohatrany tsy ety mihitsy ty fa coccinelle efa tsy mety lafo ary sady mora tsy mety azoko fa ny any ao anatin'ny saiko de zao tsy maintsy mahazo tomobile miala tsy nikely tsy maintsy mahazo tomobile ndray andro nisy ny andro ka telefônina ny Brown etsoko tao fiasanako naneno allo ka zay ranga zay ranga efa tadidiko am'izay izay marary lavo zay izy tena marary lavo ary misy tension ambamby fa allo raha tsy diso ianao le ny andro ray andro hoe zao fa ianao moa za le tompo le coccinelle mety ka hoany izy tsy zany zay mba omeona de 1,5 million za inge marary inge za io hoe marary de mila vola fa raha ty fanjara sika fa meo 1,5 million zaho atomboko tsy manana 500 000 ho atomboko ny ananako mba ekeo rehefa tena mba tiako hoe elany ty tabako tsy elany tady azy fa elany ty tabako tomobile na 4L ninona zay misy alotsy kelikely tena tsy mety Arsia mba farafaratsy tetavany amin'ny havana any 1,5 million de mba inona mbory havana anao tao za tsy trosa 500 000 koa ngery havana mbola 350 ndraisiko farany volany misy olona mijery anay eto niarany asa tam'izany mety tsy mijery ao direct izy fantatra izy fa mijery eto mahatsiaro anay ianao raha nabavy fa ny antso am'izay io ranga io ndray andro zao Arsia midina be tension marary nge za io ka zao Arsia moa zany miteny 500 000 ny am'se de tongava ary de alaivo izy de eto le 500 000 ka le 500 000 nge hoa tompoko mbola tsy ato fa mbola farany volana nge tompoko mafy zany zao ary izy hitondrayana de 250 000 ary de amin'ny farany volana ohatrany tsy teo nitediavana 250 000 tadidiko mihitsy nangalako an'izany fiarako dia niazakazaka eo an-tanina miala eo amin'ny eo abeorika miasa miazakazaka tongotra katoka amin'ny rava amin'ny 12 de hamonjy an'io olona io nalaina teo an-tanina reny izy mitondra tôbila fa ny tôbiliny any atsimon-drano be any afeno arivo any no alaina ny fiara zany za hiditra amin'ny roa fa zany efa hividy tomobile ty ary misy olona manaiky 500 000 nomena azy ny karamoko nefa ny tena raisiko 350 000 fa zao ny zavatra ao anatin'ny saiko ry havana malala tsy tonga fotsiny eto amiko ty zavatra ty fa matotonga eo amiko de vitako zany 500 000 ny takina amiko fa 350 ny aty amiko isam-bolana fa zao ny zavatra tao anatin'ny saiko tsy tonga fotsiny eo amiko io fa matotonga eo amiko vitako zany
fa mafy zany ry havana malala mafy zany ary mahatonga any mivady rehefa mivarotra fiara misy andreny olona mbo vidy fiara voalohany karakarainay mihitsy eto ry zany fa tsy maninona hitako loatra mantsy zany naka le tôbily tany Fianarolo amin'io le fiara koa fa somary trotratrotraka ihany etra atao voany ainga kely fotsiny dia misy an'lety volant dia misy an'le colonne de direction iny dia misy ohatry ny fekibo kely zay ohatry misy ohatry ny vy zay mitazona an'lizy atao ambany ato ambony tongotra ao zany voany ainga fotsiny manao manao dia tapaka le vy zany efa tsy teteny amin'io hoe tosimy ty satria sao dia zay ajanony ary tapaka izy zany hoe rehefa tapaka iny dia volant iny zany afaka omena le olona rindreno indray eto any averenao ty indray vola lasa balady ohatry zany zany volant la coccinelle keo azy manana coccinelle fa tsy nakivy anazy zany kaniko amin'ny tongotra dia etiko ny coccinelle po variana kely dia mifindra ery dia amizay ty volant fa tsy maninona zany io nisy olona nanaiky fa teneniko anao ry havana ny fanenjehana an'izany traite zany tena teneniko anao 500 000 ny enjehana 350 000 ny vola ary iranga io rehefa farany volana dia farany volana 30 ny farany volana amin'ny 4 arivo izy dia efa eo kanetra amin'ny fitaratra be zay dia efa eo janony eo izy miandro iny miandro vola ny vola raisinao avy ary tonga dia tsisy makany aminao na ariary fa tonga dia any aminazy mbola tsy ampy ary io fa zao ny anatin'ny saiko anaty alleluia mafy zany misy azany zany foka sigara tamin'izany fa na sigara io azy tsy sahako mividy an'io fa sigara ny patron chefko tamin'izany vazaha izy dia foka sigara izy dia izy ny vazaha tsy miaraka am'le efa le borika kely iny voarina fa vola lavalava dia arina ndrasako kendro toany egany mba tsy hitsahana hoa izy inony foa mandeha tsy mandeha tsy sa mandeha na bus ary mandeha mody sy mandeha misakafo tsisy fa manenjika volany zany hoe mananamana meny amin'ny havana izy io tomobile io alaiv dia zay andoavanao azy za iry havana tavany ny tedavako vola etretinao iny vola coccinelle iny anaovako jony boty hitondrako olona nareo andeha taxi dia raha mikorsany taxi ohatra hoe 12 500 10 000 dia atao hoe manao jony boty ahako namako rehetra etiko motena andao andehandeha amin'ny za mody miorganize andehandehantsika amin'ny zoma za miantoka tomobile nareo miantoka lasantsy za ko tsy mividy zavatra fitsona fa za va miantoka tomobile 25 000 ohatra ny lasantsy 12 500 nataoko na 15 000 dia point mort itsako mihetsika dia efa misy 10 000 aloha tompony zany nananako tomobile voalohany ina zavatra tiako teninanao ny zavatra eo amiko kely fa ny zavatra enjehako be dia be fa zao re havana malala ianao rehefa ao anatinao zao nge ravany ny problème atsika dia zao ianao io misy occasion eo alohanao fa ianao mba manaova ohatrany Davida dao tsika hijery olona manam-ponona ary tonga dia velona be fa tsy velona kely velona be fa tsy velona kely Davida jereo tsara misy fotoanytsika raha manao compte ny fiainatsika na ianao hividy tomobile fa tsy dia kotokotinge vidy tomobile am'izao mila manangona an'izao zany dia ohatr'izao ianao olona efa mivavaka ianao tokony olona velon'ny finoana manompo ianao an'Andriamanitra ataovy zay atonga anao marina anatrehan'Andriamanitra fa ny oloko marina ozy ny tenin'Andriamanitra velon'ny finoana tsy amin'ny resaka vola ihany zany fa na amin'ny fanasitrananao na ny amin'ny tokantranonao na ny amin'ny hoavinao ny oloko marina dia velon'ny finoana ianao io tokony olona velon'ny finoana jereo Davida angaravana tena misy offre teto nisy tolotra angeza be mihitsy teto Samuel voalohany toko fa 7 andininy fa 9 teto zany nisy an'le lehilahy goavambe Goliath dia tsisy sataminy tsisy nanam-pinoana nanana zavatra apinga sy ny sisa ny zanak'Israely tsy hatramin'ny Saoly nisy ferovatratra ferovan-doha fa tsy nanam-pinoana fa nisy lehilahy anankiray niditra teto alleluia io ndray tsy manana ninina io fa manam-pinoana vato kely anankitelo dia atsamitady tsy nanana ferovatratra fa ao anatin'ny tratrany ao finoana l'Andriamanitra ngeza be mihitsy alleluia dia zao tenen'ny olona tsy sazany ny olona dia nataony Saoly mihitsy zay mba nasiana
pris io se mba mahafatany io mba omeko an'izao inavy zavatra omeny andininy fa 5 olo lehilahy an'Israely evitanareo mba io lehilahy miakatra io Goliaty io zany iaiky an'Israely miakarany ko zay lehilahy mahafaty an'io dia ataony mpanjaka manakare behivavy halleloia millionnaire milliardaire fa zao manakare behivavy dia omeko koa zanany vavy vady de ao nao le fekira le mampiatsika iny tonga zany dia hitanao anatin'ny fotoana foy zany izy zavatra hipoaka be eo amin'ny fiainanao manakare behivavy vola sady maninona koa tonga dia io zany tsy saky jery tare manao na tarehana araka teny le anabavy zy tamin'ny tao anaty groupe te izy ty lehilahy solasolo ty eo zany a tsisy jerenao anazy hoe solasola be orona sisy fa tsotra fotsiny zay mahafaty an'io lehilahy io a zanaky saoly zany eo tsara tare tsy manda fa na izy na be orona na be maso na sosinify tsy maninona fa zay mahafaty an'io fotsiny tafita riavana vetivety kely izy aiza nitady zaraky mpanjaka ro vy anao voanambady zaraky mila mividy 4-4 be aloha ianao mody mandalo eo amin'ny trano zaraky mpanjaka mody miklakson dia mody manadidy tomobile tsara be dia akanjo amin'io any amin'le tena le nampifandehanao ary nambady zaraky mpanjaka zany tena kanio le rehefa tsy manam-ponona reo ny anazy ny finono reo ny afaha manambady zanaky mpanjaka fa attention misy olo leto fetsifetsy alleloia manam-pinono alleloia oloko marina velony finono zao zavatra nitraka sady omena ny zanany vavy a sady mbola misy zavatra kely misy zavatra long terme be mihitsy tsy mandohetra tsony ny taranadrainy tonga dia tsisy impôt aloha zany tsony na mandray ohatriny ianao antiandafy tsisy an'izany hoe impôt zany tsony mitady anao fitahina ke zany revany fa nandalo teo anoloan'ny zanak'Israely meko an'izao nareo maty eo ako aiza mbola kely alaka ko ohatra zao sery zao fa nisy lehilahy tonga avy tany 0 balle izy amin'io izy nge mpiandrotry tsy manana ny asena irabotry nalatero amin'ny reto fromage reto tsy manana ny aika 0 e nga davida nanana société zany tsy mpiandrondry za mino fa nale lokanga kely a mety mbola lalohany tsikelikely tendry lokanga mety mbola ohatranahako mihitsy mba tetendry lokanga mba tsisy vola espèce mba halohany tsikelikely misy rehefa re mety lokanga ema tena le avamboarina fa tsy ampykordre fa zao olo manam-pinono izy kinina fa tonga vany ny olona manam-pinono fa tonga izy zao ny teneniny ary davida tamin'ny olona teo anilany ahora zay tsika tsy maintsy mitsiky tsika tahin'Andriamanitra tsika alleloia za mpianatra anao na ianao io olona tsy tokony mivavaky zany ravany olona tokony ho tafitanao ianao io mivavaky io raisinao amin'ny zavatra sa fa ianao mivavaky olona tahin'Andriamanitra ianao tonga vany Davida ahora zay ahoana reny atao amin'ny lehilahy mahafaty an'io Filistine io ka mampatondromandro ny Israely Davida zany eo ihany ny fahasahiny dia eo ihany koa fahasarotam-piarina amin'Andriamanitra zinona moa io dia nambaniny mihitsy ny Goliaty zinona moa io fa satria zao koa anatin'ny lafiny anankiray ozy Davida misy lalana misoka rovina voalakare behivavy miasa 3 taona vao mety anakare tsy behivavy akory ary fa kelikely vavy ary faharoa hitako aiza zay anambady zanaky mpanjaka zary mpiandro any amin'ny any zany hoe misy zavatra tsy andalo eo aminao zany misy mandalo eo aminao indray mandeha io rehefa tsy manam-pinoana dia avelao mandeha foana firiavana ny occasion nandalo teo aminao mpivavaka fa songonan'ny olona tsy mivavaka ianao tsy samandroso mihitsy ianao satria ny antoko tsy manam-pinoana ianao mandalo eo aminao misy occasion mahafinaritra be mihitsy na dia vitanao zao re zavatra tokony atavavoakanao tsy samiditra ianao sorinena etrety tsara ihany fa tena sody nenina ngeriny tsy alohana anatra fa aoriana datsy nefa hitanao zao mihitsy misy zavatra sokafan'Andriamanitra eo aminao ny finoana ngeryavana tsy zavatra hitanao meloha zany e peta be aminareo mangataka vady dia efa mba hitanao izy io le anabavy efa isy ianao reriny eo tokony mba misy zavatra zany fa tsy samihetsika ianao iandry olona eo atseny ianao fidinina tsony ataonao ohatra zany misy rahalahy kely zay mpiara-mianatra tamiko taloha zay zany classe de 3e zany efa madiratitra kely mba miaraka behivavy fa izy saro
kenatra nge zany tena saro kenatra tsy vola hita lehilahy saro kenatra ozy zany ary tena mahasaro kenatra azy vehivavy te misy vehivavy tena mahafinaritra anazy tena te teneniny amina foana tena tiako iny rado tena tiako iny rado classe de troisième le tamin'izany de tomboko foana izy nitany io fa izy reny ndany tonga de apprécier vo apprécier izy eny amin'ny vehivavy tonga de eo amin'ny lohany misy lalan-draha be dehibe miseho de ohatry sevotra ohatry mampatahotra misy lalan-draha zany moramena be mbola tsy manatao le vehivavy kory a natosika ndray andro le vehivavy io torana teko zay nahazo azy tonga de natosika io occasion tana mboly te bata ao angy anao to enao mibata anazy occasion anakireny avy eo tsy maintsy tena fa aiza ho zany fa izy enao de eo anao mamaly zany ho nibatanao tiako enao sy ny olona hafa ndray mibata eo a le occasion anao misy tsolo mitady vady anao eo aminao le vehivavy io ke mety efa nomen'Andriamanitra anao fa tsy manam-pinoana io zany io ve de mahoty anah aiza ny afantaranao zany zanak'i Saoly tia Davida fa teto zay nanam-pinoana ahoana sy ahoana re ny atao an'izany tonga de tsisy tikany amin'ny Davida le rahalahy zay mantsy le vehivavy torana izy kosa torana nasenanakeny inona tsisy tonga ihany vacance de tsy hita ntsony any anao viteny eto am-bavaka izy teo aminao mbola tsy nisy vavaka nylaina fa efa io be de be tsika mitady tomobile za tena tena tomobile io misy olona misy occasion eo aminao mbola problème ndray ahoana moa zany nandaovako aty karaha simba moa zany izy ty ozany tsy saky any ndembanao trano olona rehefa miteny hoe niakatra 10 ariary vidina briky ty mba hitra am'zany ary neno izy anao fa Davida revana misy lelako hafa be ny finoana eo anoloanao misy zavatra mety ranomasina mety tendrombohitra mety Goliaty fa ny zavatra atao hoe finoana de zao ianao mila miny fa ianao velona ny finoana ary eo ambadiky Goliaty tsy ianao maty fa ianao velona occasion anakire tonga zany de niakatra ambony be mifarimpiainan'ny Davida inona fotsiny ataony mamono ny fotsiny atao hoe fotsiny satria nahoana satria atolotr'Andriamanitra eo anoloanao ianao revana raha mivavaka raha misy zavatra sokafan'Andriamanitra eo anoloanao misy vahavarina misokana ianao tokony hazakazaka voalohany hiditra eo fa ianao tsy manam-pinoana de tsy velona ianao de aza mitany anao eto mivavaka fa nisy an'izao ka teo le izy ka fitahina ho anao iny fa ianao tsy nanam-pinoana fa ny Davida tonga de natoany tonga de iny sy navy to de nitany sainy aloha lasa ty vola be tamiko Davida zany materialiste kely izy teo inavy manakare behivavy vadiny mpanjaka tsy manda tonga de sahako zany ozy Davida enao ko tiana ngerevany taona maro ny lany am'izany vo azo zany fa azonao anatin'ny fotoana fohy satria ny oloko maro velony finoana tonga de isotiry avana misy occasion eo anoloanao fa mila manam-pinoana sisy anao finoana ny tsy ampy aminao matokian'Andriamanitra angatao amin'Andriamanitra aiza ny lalako Andriamanitra raha misy famantarana omen'Andriamanitra anao de idino ozy anao ahoana ny atafavoako am'ty tsy anao ny amoakanao ao fa Andriamanitra halleloia jerenao tsara ho azy velona ny tantaran'i Jesosy tsika Jesosy a Petera rehefa tokony andohetra any amin'ny Jaona any amin'ny Jaona toko matotoko fafito amby volany de naseny Jesosy nanjony manao izy Jesosy manjona de nitrondro azonao voalohany va ao fa ao akibony ao misy sekely de aloavy le tsika senao fonony zany nanjono nahazo trondro fa tsy maintsy misalasala Petera hoe ty trondro ty efa ohatry nefa nisy nandalo eny teo a sao de avatany amin'iny any fa tsy nalaiko iny manokatra an'io anao suspense miaraka amin'ny Jesosy isy vola be ato sa tsisy taizako mbola nisy trondro ny telona vola isy fa ny oloko marina velony finoana ravana malala halleloia zany nanagana ny Lazarosy zany teneniko anao zany de ve tsy mora andeha Jesosy zao tenen'i Jesosy Lazarosy zany efa voalaza fa maty efa niteny teo be BMS maty azo alevony fa Jesosy andeha isika nagana amoan'ny Lazarosy sakaizantsika fa matory izy azoko antoka mihitsy fa Petera mety nijanona kely Jesosy maninona amoan'ny Lazarosy atsika atao sérieux Jesosy tena marina ve zany eno Jesosy andao anaraka anahy fitaitainana nge zany ravany mety hitsangana ho afa-baraka eo ianao azoko antoka mihitsy fa misy mety manao fialan'ny jiosy teo hiaraka amin'ny Jesosy hoany a raha sanatria ary ao anatytsika zay raha sanatria tsy mety ohatra honany fa fambaraka tsy afaka ao amintsika zay raha sanatria
dia mianaraka hoe mino fa roa be folo lahy efa nisy ny za ngamba erijodasy ohatra za se ohatra ny andika fa ampitovy prix kely am'le sakafo rapito fa ndalana tonga dia manaraka anareo ahy e mbola tsy tetitsena kely ako ampitovy prix am'le entana ilaina lasy jodasy tonga teo ny olona eritreretinao a raha fakitsika izy tena Andriamanitra zany e any am'jaonao misy zavatra mahampime mantsy eto misy eritreretinao zany hoe anagana ny Lazarosy a ny olona tonga teo ozy ten'Andriamanitra hoe nisy hoe sady nome ny olona noho ny tomany e rehefa niteny Jesosy hoe tsy maty izy fa matory hitsangana izy ndao hoe tany amin'ny fasana tena teneniko anao fa raha raiky ambe folo lahy mandrapatonga tany amin'ny Betania rehefa mandrapatonga tany amin'ny fasana mety telo lasa izy Jakoba Petera sy John sasa mody raikiraiky mody nafantatry olona tany dia mody misy olona metraha tanana mety misy olona pahireza sa nanaraka an Jesosy teny amin'ny fasana ary za mino fa rehefa teo aiza amin'ny fasana io Erla avy mivavaka Jesosy zany any amin'ny andininy eto ary Jesosy any amin'ny andiny fito amby telopolo mbola misy manao ela ihany tsy hain'le ty va napahiratra amin'ny mason'le jamba nanao zay tsy nafatendra lehilahy any amin'ny andininy fa sivy amby telopolo ary hoy Jesosy esory ny vato dia hoy ny anabaviny maty tompoko maimbo izy zao efa farany zay vao menangofotra amin'ny mpianatra Jesosy a tsy ampy ny information tonga teo aminay efa maimbo ke Jesosy manina raha sina fampianarana hafa mety ny ady hevitra mihitsy ary Jesosy bateny any anina lahy Jesosy fa mahasangamenatra lefa maty aloha mba maty efa efatrandro tsy ohatran'le taritso nefa efa efatrandro maty efa maimbo hoy Jesosy taminy tsy voalazako va fa raha ino ianao ino zay fotsiny tsisy ninona ilaina fa voalazako va fa raha ino ianao zany hoe manana ny finoana ianao zay fotsiny ny ilaina aminao dia ho hitanao ny voninahitra andreo te hita voninahitra Andriamanitra ianao nefa anao tsy mety manapa-kevitra ny ino mialatsiny aminao za fa misy olona be dia be tsy mahita voninahitra Andriamanitra tsy ny olona rehetra mahita voninahitra Andriamanitra fa ny olona zay mifidy ny hino na dia ny zavatra tsy mampino azy olona maty efatrandro efa ao anaty fasana ny fasana efa midy fa mbola afaka ny ino ve ianao androany hoe tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra teny Jesosy dia nesony ny vato dia mivavaka zao raha eo misaotra anao fa efa niano ahy fa raha za dia fantatro fa miano ahy mandrakariva ianao fa nao ny vahoaka mitsangana manodidina any lazako izany mba inony fa ianao naniraka ary rehefa nanao zany teny zany izy dia nianso tamin'ny feo mahery ry Lazarosy mivoaha eno tsara ako io tsy ohatry zany zay teko hoe rehefa mamaky teny anao dia hidiro tsara mihitsy le midira mihitsy anao anatin'le tantara io zany tsy ohatry zao ny zavatra antranga hoe io mantsy adiny fateno amby efapolo ary rehefa nanao zany tena zany dia niantso amin'ny Lazarosy ry Lazarosy mivoaha andiny fa efatra dia nivoaka ny maty nisy fehipaty ny tanany sy ny tonga sady voafembo zany tsy hoe ry Lazarosy mivoaha manao daholo nareo tsy zany eto miteny ka ny fasana tamin'izany fasana ngeza be tsy ny fasana nitra kely efa io zany dia vovoaina dia io Lazarosy fa fasana ohatry ny trano eny io zany tsy hoe ry Lazarosy mivoaha aona daholo nareo teo dia ny lohan'ny Lazarosy mivoaka tsy zay marina hoe andiny fatelo amby efapolo sa efatra amby efapolo fa ianao mila miditra ao anatin'le tontolo ianao eritreretinao faty mbola mifatotra io ianao mita olona to dia mivoaka ry Lazarosy mivoaha entre ny fandiny fatelo amby efapolo sy efatra amby efapolo mety nisy 10 minitra Lazarosy mbola metsika mamany fatorana mananany efe zany ohatra dia ry Lazarosy mivoaha manao daholo tiary aiza daholo tsy zany mbola elaela io eo amin'io elaela io eo mihitsy le ilana finoana eo le mampatahotra be eo Lazarosy mivoaha mbola tsy nivoaka azafady Lazarosy mbola mety miteny an'le faty eo sasany zay mivoaka za zany voantsy zany zay rage io ry havana ny mpianatra teo avy ny teny Jesosy
Kampianatra mety neritretra. Lazarus mivoaka. Diarrhea. Tsy zay. Lazarus mivoaka. Ny olona ery efa meko. Ny olona ke sady nitomany no me. Ary ny olona ny vonina ny me. Hitakeo arozy ny olona Lazarus mivoaka ahoany. Lazarus mbola mimakomana ny voke misy fimakomanana. Ianao za metrehatra hoe fiainanao io ratsy be androany io. De hoe raha bitso anao tonga de tsy sotranao. Ianao efa naheno teny. Ka mihetsika ianao anatin'ny voafatotra ke Lazarus e. Ka mantana misy hetsika ataon'ny Lazarus eo anaty fasanao. Fa tsy mbola nivoaka aloha. Fa eo le ilana ny finoana. Azoko antoka mihitsy Petera. Lazarus mivoaka. Ka mijerijery olona be. Meny olona. Ka bora meny Petera. Jesosy ndao andeha. Jesosy ndao andeha fa aloha ifo miady anao andao. Arika misy olona marary Jesosy. Satria menatry ny mezany olona sao tsy mitsangana inona ny tsangana eo. Fa ny olona komarina velona finoana ry havana malala. Tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao. Raha mino anao hitanao finahitr'Andriamanitra 9:710 hoe misy 10 minitra. Aiza moa ny avatarinao mety 30 minitra. Tsy miakina am Jesosy zany fa zay fahazotoa zay Lazarus ivoaka eo ha. Fa ny zavatra fantatry mitety tamin'ny finoana Jesosy Lazarus mivoaka. Zay tena mila finoana foana miaraka am Jesosy. Azoko antoka no karatany Petera. Misy toilette iza misy toilette eto. Ialy izy manao an'io. Misy toilette eto kekeketo. Za Jesosy maniry kely. Misy mitsasabody mafantatra hoe raha Bernard ahoana. Resaka tsy te hitsangana reny eo am Jesosy ka satria zao sanatria ary eo amintsika zay sanatria zay tsy finoana zay. Raha sanatria sanatria mo tsy mitsangana Lazarus satria mbola tsy hita teo amin'ny fiainana nge zany e. Fa baraky za vao leka anokatra fiangonana. Vao leka hoe za atao fiangonana eto amin'ity vatolany ty miatsangako Jesosy tena baraky. Aiza tsy nihitan'ny olona aiza ty fandarina andramoko izao miteny fa tsisy mahatonga Covid eto. Finoana zany. Teneniko anao teto tamin'ny voaingana tao amin'ny anabavy Lovasoa. Aiko hoe voan'ny Covid-19 daholo izy menakafy tao amin'ny trano io patron. I Lovasoa, i anabavy Lovasoa mpagnome sakafo any olona voan'ny Covid-19. Fa ny tenanao ateto, ho hitanao eo nge hoe za nge ndre rehetra eto anatrehanareo hoe ny amin'ny anaran'ny Andriamanitra toliko aminao eto ozy amatsanareo ho hitanareo eo ary. Nefa naheno fana hoe maty anabavy Lovasoa. Nitoro teny teo izy. Tsy nikoaka n'Andria mandeha ary. Ten'Andriamanitra. Tsisy an'izany. Olona salama tsara ara-dalàna tsy matin'ny Covid. I anabavy Rodine voa daholo vao nijoroa vavy tao marina voan'ny Covid-19 daholo ny olona teo aminazy. Dia ny olona rehetra mena fanafody. Misy ranom-panafody zany sotroina. I anabavy Rodine ohatra ny kokoaka kely. Tsy nety asotro tamin'ny fanafody io. Sitran'izy zao. Satria nahoana ny oloko marina velon'ny finoana ry havana malala. Mety mandra-piandrina ho an'ny vokatry finoana io mampitaitaina io. Fa miandrasa ihany ianao. Fa raha ino anao hitanao ny voninahitry'Andriamanitra, hitanao no andro vita ny devoly. Za miteny taminareo tsy maintsy isy mifandarana malariva. Nisy izy sa tsy nisy. Lazarus mivoaka. Azoko taitaina ny ravana. Resaka izy telo lahy ohatra ny teo falana. Na oralahy na hiditra lalina loatra tsika tamin'ity Jesosy teo tena. Za nge mamitenareo lahy hoe entina amin'ny fahendrena ihany. Zao tsika te jerery olona rehetra. Ny olona efa me mantsy ry mandra-piandra ny 10 minitra na 20 minitra voan'ny Lazarus io tatara. Mety daholo. Fanangana maty a. Ahoana Petera? Mpiara-miandra tamin'ny taloha. Manaraka mpamarika maty a. Lazarus mivoaka. Menatra. Bora menatra le namako teo Petera mety efa lalan-drano doany eto. Tsy embodratsy fa Jesosy tsy embodratsy. Jesosy ebozy Jesosy. Rehefa mivoaka dia mivoaka. Afaka 10 minitra. Nisy feo hoe do. Ahoana sy ny ten'Andriamanitra 5:7 dia mivoaka ny maty nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafehy koa ny tavany. Iny Lazarus nivoaka avy any am-pasana. Alleloia. Velon'ny finoana. Ny Andriamanitsika rehefa miteny fa velona ianao dia velona ianao. Fa ianao tsy mety mandray an'izany. Fa androany ianao mila mandray. Misy fahavelomana men'Andriamanitra antsika. Tsy possible ravana fiainan'olona zany maty rehefa manana an'Andriamanitra. Tsy possible zany olona zany hoe nivavaka arakaraka ny vavahany lasa 4 maty ny anoanany. Tsy possible zany. Fa ny olona tena marina aza, ny olona manam-ponina velon'ny finoana miainga tsy misy. Fa tonga tobo lehibe. Manomboka androany ianao, inona ny eo anoloanao? Jesosy mila zavatra
kely aminao mangala anao petit pois androany na misy petit pois ny tranonao dia alaivo iny dia ataovy eo ambony latabatra dia jereo voatra zao hoe io raha manana nyty fotsiny finoana ohatran'ity dia mietreta tendrombohitra zay hitanao ngeza indrindra hitanao fa tendrombohitra io afindran'Andriamanitra raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra ny problème anao ianao tsy mety mino aloha ny ten'Andriamanitra mbola mihoatra noho izany ny ten'Andriamanitra any amin'ny Hébreu vakitsika teo Hébreu toko 10 andiny vavalo amin'ny tebolo ny olokomanina dia velon'ny finoana fa raha mihemotra izy dia tsy sitraky ny fanahy fa isika tsy mba naman'izay mihemotra amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino amin'ny famonjenan'ny fanahy velona ianao raha manam-pinoana fa raha mihemotra ianao tsy sitraky Andriamanitra ny atao hoe mihemotra amin'ny finoana dia zao na ianao efa nandroso fotsiny ary finy olona mika aleloha voninahitra zany n'Andriamanitra nitsoka avombelona aminareo fa za ohatra zao dia ohatra zao za anompan'Andriamanitra mandrakizay za ohatra zao aizy rendrolo reny amin'izao fotoana zao reny natao hoe mihemotra amin'ny finoana misy olona efa saina mpanafoditsony ianao taloha miverina ozy hoe tena aloha ihany mihina mpanafody aloha mihemotra amin'ny finoana hatramin'izay ianao manana ady ny lohalitra ny fitaovanao ankehitriny efa nananambola ozy amin'izay anao miantso avoka fotsiny dia milamina io mihemotra amin'ny finoana ianao ary za tsy sitrak'Andriamanitra reny hatramin'izay ianao niainga tsy nisy finoanao ngeny natoy izao anao maniny ianao manary finoana tsy fotoana fanarianao finoana izao fotoana iainantsika izao ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsika tsy naman'izay mihemotra ho amin'ny fahaverezana raha misy olona mitady taritarika anao any amin'ny fiemorana aloha ndray ary mbola miaraka amin'ny mpangaro-paosy io mbola afaka iova fo fa raha olona hoe za zany teneniko ansef za tena teo amin'ny toeran'io taloha mivavaka be nataoko daholo rehetra zao fa ankehitriny mbola tsy voatantarany koa dia atao veloma izy aza makany adresse mail sisisa veloma ary se efa maikamaika aza miaraka amin'ny olo loatra zany ianao alaviry raha mbola tsy matanjaka amin'ny finoanao alaviry ny olona efa avy miverindala ka hitarika anao hiala ihany koa famarinana fa alao miaraka amin'ny olona mpanao ratsy reny mbola antenaina fa mbola androso fa nefa niemotra tsy mety ary indrindrindrindra misy fiverenandalana ratsy be mantsiny petera faharoa maranako azy petera faharoa toko fa 2 andiny 2 ny ten'Andriamanitra hoe fa miatra aminy obolana hoe ny ambo miverina amin'izay nalohany ny amin'ny lohany any obolana fahina 20 andiny 1 misy an'izany ary ny kisovavy efa ny sasa dia misopotaka indray misy olona efa tsy nisotrotoka intsony taloha dia ankehitriny izy miverina amin'ny sotrotoka hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny amboa miverina amin'ny lohany ny amboa ry avana mahatsirana be zavatra efa nalohany dia hohaniny indray mitotsika marikoriko zany ie tena marikoriko zany fa ianao niala tamin'ny fahotana miverina amin'ny fahotana mbola pira noho izany fa teneniko anao ary hoy ten'Andriamanitra hoe ny kisovavy efa ny sasa dia misy pota ny kiso mantsy efa misy natirana maloto mihitsy hitanao efa ty zavatra maloto ianao tsy mahita ny kiso na diovinao be sala amin'inona ary vao mahita fotaka iny dia makeny ihany mahita zavatra masisosiso malotoloto dia eny ihany raha misy zavatra madio hoe tsy tsoaniny fa ny zavatra maloto ihany no trongitrongisiny azonao ny kisovavy izy ny ten'Andriamanitra miverina misopotaka indray ianao androany teteny aminao aza miverin-dalana ianao aza manariny finoanao ianao misy olona aminareo ty efa mivavaka efa ela ary mivavaka talohanay azy fa mety ankehitriny ozy ianao hoe tsy nanova inona teo amin'ny fiainako ny fivavahana mety tsy nanovanao satria zao efa tsy niainanao tsony fa ny fivavahana ry havako ny ten'Andriamanitra ry havana za mijoro vavolombelona aminao niainga tsy nisy izahay tao anatin'ny olana zay nisy anay fa ity zavatra hitanao ty tsy nisy nandroba no nisy tamin'izay nisy nandroba ny baibolinay tsy very ary dia io ny mba fanananay fa niainga tamin'io zahay ary tsy nanana afa-tsy io fa za teteny aminao fa ny oloko marina very ny finoana anjaranao ampiasao ny finoanao ny zavatra tsy hitany masonao inoy manomboka androany ataovy zay tonganao marina anatrehan'Andriamanitra Andriamanitra te hakasitraka ny olona manam-pinoana ary Jesosy dia miteny tsy hoe sitrana ianao satria natanjaka sitrana ianao satria izao fa zao ny tenin' Jesosy hoe ny finoanao
no navonjy anao. Misy olona labe mety eo anoloanao amin'izao fotoana izao. Finoana kely fotsiny nagatan'Andriamanitra anao amin'io. Dia Andriamanitra ny amindra an'io. Tsy anao ny amindra an'io. Tsy vitanao io. Fa raha mila anao dia ho vitan'Andriamanitra anao an'io. Samy maheritsika. Ho tahin'Andriamanitra ny antsika. Hivavakitsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao zay satria ny amin'ny fahasoavanao Jesosy dia voadolo teto indray ny teninao. Matoky zay Jesosy amin'ity androany ity fa nahery indray zay teto tamin'ity andro ity. Misaotra anao ny amin'ny teninao zay tonga aminay isan'andro. Fa androany tokoa Andriamanitra dia mila tonga aminay zany hoe zahay velona amin'ny finoana. Mila anao zay Jesosy. Betsaka aminay eto tsy manam-pinoana intsony. Ary miazakazaka makany amin'ny fahafatesana. Zany hoe dia teny aminao androandry fa raha misy olona menao an'ity fandarana ity ary ka marary mafy efa any amin'ny hopitaly. Mety efa ozy ny olona hoe herinandro sisa no menanao na 3 andro na 2 andro. Fa raha zao ianao mamelona ny finoana ao anatinao dia za dia teny aminao io finoana io niazakazaka tonga dia hamonjy anao. Tonga anao vaovonjy. Io finoana ao anatinao io tonga n'Andriamanitra hiazakazaka. Halleluja. Aninaka ny anjeliny dia hamonjy anao satria nanam-pinoana ianao. Sarotra zany. Sarotra zany hoe aza matahotra mino fotsiny ihany. Sarotra zany hoe mino fotsiny ihany. Nefa koa mora ihany satria tsy manana afa-tsy intsonitsika azo atao. Ary ny mino ravana tsy ilana diplôma, tsy ilana sandry, tsy ilaina refy, tsy ilana lanja ihany koa. Fa niza vonona mpiasa finoana na lehilahy tahaka ny Davida tsy manana endrika miaramila azy. Azo ny arembe vava avy amin'ny mpanjaka satria andavo tendrombohitra ngeza-be amin'ireo. Mila mahery ianao. Mila mahery ianao. Mila mahery ianao. Isan'andro vao mifo dia tadidio fa mila mifo amin'ny finoana ianao. Dia teneny fa atory amin'ny finoana rariva. Miara mandeha amin'ny finoana ianao. Maraina atoandro hariva finoana ny ao anatinao. Aza mijery ny ao am-pelantananao. Aza mijery lavitra ny hoavinao zany kory. Fa manana finoana fa miara mandeha amin'Andriamanitra ianao. Ary Andriamanitra ny rahanao mandeha tsy very zany ianao. Velony finoana ianao. Misaotra Jesosy. Makasitraka anao zay. Tiagatahako Jesosy zany teny zany ho voatahiry any am-pona tsirairay avy. Dia tsy ho very, tsy ho latsaka an-dalana. Fa vitany asany atanteraka zany aminay tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Dia vory Satana dia afarotra amin'ny rano tsy afaka hitsaino ka na dia litera ray tamin'izany azy. Fa ahery izahay. Hitondra aimbo avao. Fomba fanompoana vaovao. Fomba fahitananao vaovao miaraka amin'ny finoana matanjaka be aty anatinay misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Ataontsika ty raha mahafinaritra be ty dia tenena androany hoe aminao ny finoako Jesosy. Halleluja. Aminao. Halleluja. Ny finoako ka tsy atahotra. Raha ianao nijoroako Jesosy. Halleluja. Ao anatiny asarotra aminao ny finoako Jesosy. Halleluja. Ka tsy atahotra. Halleluja. Natanatiny ady sarotra. Nao anatiny ady sarotra. Andeha tsy horeraka. Yerinao manoana. Nifanahinao tompo vitarika. Matuki. Halleluja. Amidina yakatra. Turvur mayeri.
mahery la mahery sy vavy mahery alleluia miandry anao atompo andro soery ao atinao alleluia aminao ny finofotra Jesosy alleluia Katsi atarucha Fayana Mizuruku Nawanatinya di sarucha Amina alleluia marina tena rabaviaina fifaliana be ny valiny le rano masy be tamin'ny heriny ao ny fotoana iomezana ao ny fotoana itomanina ao ny fotoana nanam-pinoana ao ny fotoana tsy nanam-pinoana ary ao ny fotoana mety mbola mandalo amintsika ny occasion fa ao ny fotoana mipahantsika ny occasion avatandriamanitra idirantsika fitahina alleluia Andea ti ureraka Yerina manuana alleluia Nifanaina utumpo mitarikai Matukiau anidina iyakacha Tunivuru maeri Miaja na utumpo andro soery samy mandro soery ao amin'ny Jesosy tsika rehetrarehetra ianao io olona tokony ho tafita ny fivavahana ianao fa finoana ny tsy ampy aminao Jesosy Mianjana watumpo Kambu swera wamina andeha tsoreraka Jesosy mbola finoana koa zany tsoreraka yerinao manuanay nifanahinao kumpo mitarikay matukiay amidina Amalatsika fotoana androany mila manana finoana marisika anao miara eto amin'izao fandarana izao androany hiarika ny tontolo herinandro ao sy tontolo piainanao mila mahery ianao mila manana finoana marisika anao anaovako velomanao ty ity androany ho voninahitra Andriamanitra halleluia mila manana finoana androany tenen'ny Tompo omeo finoana marisika halleluia Dia tulur tanah Tuhan
Alleluia. Toro lalana Jesosy. Zay alehanao tiako ale. Fononana anananao tiako ananana. Rehefa nandroso ianao zakomba nandroso Jesosy. Eto lavitry ny fahazarana Anana Jesosy. Voay varavaranao ratsy anao no mamoa manahira lay tsisy makatina Io ny dirantsika varavarana sokafan'Andriamanitra amin'ny tenanao. Hita fity aminao aombainy elatao Mba hain'Andriamanitra ny ilana anenao. Farana hita fity aminao ao Mate ahitako Samy miteny hoe hitany voninahitra ao Andriamanitra. Feno tsy Aveno tsy afaka miara-bato. Amin'ilay toerana akaikinao Ho feno ahita tsy miatra ny voninahitra Asa anatin'ny tananao dia teneneny bata io hoe ahitonga ny voninahitra ao. Ifanahy. Alleluia. Kasiwalala Jesosy. Ampio atsiala ny fanatrehanao. Fanatrehan'Andriamanitra ao ny fiainanao ny vaholany fiainanao. Alleluia. Tadyanao na andro na alinao androso eny amin'ny lalandalonao androso tsy ato Arotsako ny arahatao finoana. Arotsay amin'izay ny arahatonao. Tsy nety omaly satria mbola tsy nanam-pinoana ianao. Fa arotsay amin'izay angoany. Jesosy mba Alleluia. avelao ao anandronao eny aminao tsy hisy asakana tsy hivoaka ny lakanara Alleluia. Farana Raha nahita fity aminao hoe mba hombainy elatrao reto sanomponao reto Jesosy fa mila ny elatrao zay. Farana hita fity aminao Alleluia. te ahitako ny voninahitra Afeno a. Feno tsy fakiny aram-batre Sotra Jesosy. Amin'ilay toerana akaikinao Feno ahita tsy miatre ny voninahitra Sika rehetra asa anatin'ny tananao dia teneneny bata io a Jesosy. Alleluia. Kasiwalala. Bampio ae. Siala amin'ny fanatrehanao. Alleluia. Misy olona eto efa tokony handeha any ambony rano amin'izay izy fa tsy mety mandeha. Tokony ahay mandeha ambony rano ianao manomboka androany, mandeha eo ambon'ity fiainany ity dia tsy miletika fa tafita soa satria manam-pinoana. Zay fotoana antsika androany faly be zay niaraka taminareo hatramin'ny alina tsika niaraka teto mbola itoy tsika ao amin'ny groupe rehefa aveo mbola ndray fanasan'ny tompo tsika satria farana tsika fandraisana fanasan'ny tompo zao fotoana tsika zao androany dia manome fotoanareo zany ao anatin'ny groupe ianareo rehetra zay mpanaraka kosa manome fotoanareo zay rapitso alina androany tsy misy mivavaka fiambenana fa rapitso alina iaraka eto ndray tsika amin'ny sivira sasany alina ao anatin'ny fotoana vavaka fiambenana azadinao fa ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ao amin'ny onjam-peo-tsika www.andramokaizo.com dia mandeha andro aman'alina misy toloteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina
amray amin'ny efatra fito amin'ny folo raha isira mampahery anao ao a isy tolo teny mampahery anao a mahereza misaotra antsika rehetra tao anatin'izay fety kely fa fety be ho anay ny raha antsika nanomboka tamin'ny omaly fankalazana faharoatona ny akiradio dia manomboka eto indray antsika dia andingana ny taona fahatelo mba ny tanàn'Andriamanitra maharetatra amin'ny farany fahitany tsy mbola fahitanao ianao a satria izay io dia mizara ny zavatra tsy mbola fahitanay ho zarenay mba ho hitanao ihany koa fanompoana vaovao a fanompoana miavaka homban'ny tana maherin'Andriamanitra dia mahereza hitain'Andriamanitra samy mahery daholo raha pitsika miona voninahitra ho an'i Jesosy. Alléluia. Amen.